avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Manoltranao vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao vaovao. Fanarahana goavana nataon'ny mpitondra fanjakana malagasy manoloany ilay raharaha Boeing 777 misy 5 ireo fiaramanidin'ireo izay mitondra lara-pamantarana malagasy ary tonga nitsokosoko ao Iran 15 jolay lasa teo. Nampanatsoana fandroany teny amin'ny zandarmaria-pirenena nosy be indray ny mpiambina ny Ampora Hotel taorian'ny vaovao nivoaka teto amin'ny Gol TV alina. Nandrahona ny mpiasa amin'ny ministera no voalaza fa antony fiantsoana na fantatraza fa vokatry ny fanehoany ny zava-misy tamin'ny mpanao gazety. Mifarana androany ny fakana ambava ny teny amin'ny fitsarany fianakaviana manodidina 12 fianakavian'ireo namony ainy tao anatin'ny raharaha Ambohimalaza. Isan'ny tarainany rehetra ny tsy maintsy nampividianana azy ireo ampahana fanafody raha toka ny fanjakana no nilaza andray an-tanana feno ny fitsaboana tany am-piandohana. Angatahana ny alan'ireo mpitandro ny filaminana mitoby ao Benetsy izay miroso amin'ny fisamborana sy azalambo ireo mpitarika ny fanoheran'ilay tetikasa Base Toliara ho ny cellule de crise d'Uvo Madagasikara ao Toliara. Manambana ny ampiasa drone miaraka amin'ny misile miisa 2 ao anatin'ny alina iray ny Rosianina amin'ity an'ireo fitaovam-piadiana sy toerana stratéjika ao Kiev. Mega attaque no ilazany manampahaizany ity fikasan'ny Rosianina ity ary iteraka fampitehana goavana ao Ukraine ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalambo avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny arahaba tomboky lasy tomboky vavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay fitaterana nabakabaka avetrany no anomboantsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Tsy fanarahan-dalàna goavana no nataon'ny mpitondra fanjakana malagasy ary tsy maintsy isy fiantraikany goavana amin'ny firenena malagasy sy ny toerana misy azy eo anatrehan'izao tontolo izao manoloan'ilay raharaha Boeing 777 miisa 5 amin'izao fotoana izao. Ireo fiaramanidin'ireo izay mitondra lara-pamantarana malagasy ary tonga antsokosoko ao Iran 15 jolay lasa teo ny antsiprian'izay. Araka ny fitsipika amin'ny feny fiaramanidina eto Madagasikara raha ny fanazavana voaray, ny code de 5R dia natokana ho an'ny fiaramanidina ny orinasa mpitatitra anabakabaka, voasoratra ara-dalàna eto an-toerana ary misy certificat de transport aérien na CTA. Raha tsy orinasa malagasy manana zo miasa eto dia tsy ara-dalàna ny fanomezan-dalàna ampiasa io code 5R io. Vokatr'izay raha ny fanazavana, tsy tokony azo fametrahana lara-pamantarana 5R raha tsy orinasa malagasy ara-dalàna. Ny volana janoary 2024 nanome lalana vonjimaika ny Udan Aviation ho an'ny Boeing 777 misy 5 voalaza fa hiasa eto Madagasikara ny ACM. Vao marina fa efa strike off na efa foana tanteraka ny Inde ilay orinasa natsoina hoe Udan Aviation nanomboka ny taona 2024. Izany hoe tsy ara-dalàna intsony kanefa dia nahazo taratasy ofisialy avy eto Madagasikara. Fanampin'izay, ireo fiaramanidina tokony ho avy eto Madagasikara izay nomena matricule malagasy ireo dia tsy nandalo teny amin'ny abakabaka Madagasikara akory fa ny antony antsokosoko ao Iran, firenena ny Soaziny tandrefana ny 15 jolay lasa teo raha niainga tao Kambodja. Isan'ny sazy miatra amin'ny Iran raha tsy hivina ny tsy fahafahany mividy fiaramanidina vokariny tandrefana toy ny Boeing sy ny Airbus. Eny fa na dia ireo kojakoja ilaina amin'izany fotsiny ihany aza. Ao amin'ny communiqué ny ACM lazaina fa any amin'ny faritra Snow Lanzhou no misy ireo fiaramanidina alohan'ny fahataperany ny 3 volana voalaza. Kanefa araka ny lailatsoratra nivoaka omaly 13 jolay ihany dia efa ao Iran ireo fiaramanidina ireo izay manitsaka tanteraka ny sazy iraisam-pirenena. Ny tena olana dia zao
be da be ny tsy fanarahan-dalàna ary micontourner sanction internationale io zavatra ty cas anankiray ty zany dia za minoana anareo marimarina kokoa tsy maintsy misy enquête internationale mandeha io mety amin'ny herinandro mety efa mandeha koa matoa mivoaka ny communiqué tsy fantatro sarotra tsinona satria rehefa manontany ny mponao gazety sarotra idina ny lalana tsy mahazo manao interview tsy mahazo inona fa ny enquête internationale rehefa manontany an'io nga tsy afaka ataonao an'izany ary io Boeing 777 de marque américain azo adino lasa ny Iran azo adino misy pays tsy milamina amin'ny américaine dia mino marana kokoa nareo fa mandeha ny enquête-n'io ary idiran'ny américaine ny enquête-n'io raha tsy efa mihetsika ny ambassade any Addis Abeba américaine any Kenya mety efa manaraka an'io zavatra io tsy maintsy misy enquêteur ho avy eto inona ty dia ahoany ty arisy be dia be ny tsy fanarahan-dalàna ao anatin'io raha tapitra 17 avril le autorisation mena hoe ahitina any Kenya aeroplanina inona zany nitondrana ny aeroplan io nakany Iran firenena survoleny tsy maintsy nangataka sady manana ny licence en pilote manana information rehetra dia afaka lavony koa io hoe nareo misurvola ny espace aérien nareo tsy afaka nefa nytaratasy navigabilité nareo tsy normal afaka refuseny io sa tonga tany Kenya avy le aeroplanina zay ao Kenya tokony makaty Madagascar mety mandalo Tanzanie izy eny mety voaka ny ranomasina koa izy dia mahazo international dia tonga eto Madagascar na mivoaka tany Kenya koa izy dia mahazo international dia nakay zary nakany Yemen ave dia mamono transpondeur makany Iran makany amboniny Arabie Saoudite ave dia mitsofoka any izy mandeha makany Iran ato amin'ny journal de l'aviation no miteny hoe avy any Cambodge izy eo akaikin'ny Thaïlande ny Cambodge inona ny document naingany tany Cambodge zany mandeha makany Iran tsy maintsy amin'ny anarany 5 heures malagasy io zany satria mieritreritra zareo pays insulaire le plus pauvre du monde ngapitsika ty dia azony ataony amin'izay tia natao satria be da be koa ny tsy fanarahan-dalàna mety constaté ny desavie tsy maninona zany tena tantara volento ty zavatra ty fa ho hitantsika amin'ny andalany ihany moa nytoyany tsy fanarahan-dalàna goavana ity nataon'ny mpitondra fanjakana malagasy ity ary tsy maintsy hisy fiantraikany goavana amin'ny firenena malagasy sy ny toerana misy azy eo anatrehan'izao tontolo zao manimba ny image na ny sary ny Madagasikara ny ivelany ny scandale ohatran'izao satria tsy maintsy voatonotony ny Madagasikara ohatran'ny hoe pays du moramora veto dia hoe tia ny vola dia ameo taratasy zay efa piditra aeroplanina ny Iran dia zay zavatra zay nefa ny amin'ny lafiny diplomatika ihany koa manokatra enquête internationale io amin'ny lafiny diplomatika satria Boeing américaine ny 777 araka ny lazaiko teo ampiasana ny Iran zay miady amin'ny Israël zay tohanan'ny américaine tsy maintsy misy fanontaniana dia tsy maintsy misy enquête internationale mandeha io fa eto sika mahita anazy ka za eto dia miantso any koa ho atsika rehetrarehetra organisme anticorruption internationale na eto atoerana na ny ivelany ho atsika rehetra ty investigation te hitany marina dia miteny anareo fa zavatra croustillant moa fiteny anazy ty dossier anankiray ty na ahoana fantatry ny tompona andraikitra sy ny mpitondra fanjakana malagasy mandrakarivo zany antony tsy miainga ho azy ny fiaramanidina na avy any Cambodge na avy any Chine na avy any Kenya misy taratasy avokoa izany ary misy porofo mazava fantatry ny contrôle aérien sy ny olona maro tsy afaka afenina na oviana andrasana ny mety hotohiny ho hitantsika eo zany ny fipohirana izay fanadiadiana iraisa-pirenen'izay fa raha ny fanohikevitra samihafa aloha misy firaisana tsokombakomba amina trafika sy kolikoly avoleto ao ambadiky ny fanomezana lahara-pamantarana fiaramanidina malagasy ho an'ireo fiaramanidina misy 5 izay voalaza ahafahany Iran amin'izao fotoana izao tsy afabela amin'ny oraraha io ny fanjakana malagasy izay ahina hiaransazy iraisa-pirenena enjana avy amin'ny firenena tandrefana ho ny mpamakafaka raha-pirenena nanaova mpanao gazety fanadiadiana tamin'ity androanyity rina fitiavana Navoaka ny gazety iray miresaka manokana momba ny fitaterana anabagabaka le journal de l'aviation ny 12 jolay teo fa fiaramanidina Boeing 777-200 ER misy 5 no tonga mangingina tany Iran tamin'ny 12 jolay lasa teo mitondra ny lahara-pamantarana na immatriculation ho an'ny fiaramanidina eto Madagasikara ireo fiaramanidina 5 ireo namoaka fanambarana ny ACM na ny aviation civile de Madagascar omaly afanangataka ny fampiasana ny lahara-pamantarana fiaramanidina
fiaramanidina malagasy ho an'ireo fiaramanidina misy adimy ireo ny orinasa Udan Aviation. Io orinasa indiana io izay efa tsy misy intsony ary efa tsy hita miorina ara-dalàna ho antoerana ihany koa nanomboka ny taona 2024 raha ny fikaroam-baovao. Nilaza ny ACM fa nanome immatriculation fiaramanidina malagasy an'ireo fiaramanidina dimy ireo vonjimaika izy ireo ka manan-keratra amin'ny 17 aprily teo. Voalaza ihany koa fa tany Chine no nipetraka ireo fiaramanidina ireo tamin'ny nanomezana azy ny fahazon-dalana ka hoentina ho an'i Kenya amboarina ary ho tonga eto Madagasikara avy eo. Tsy izay anefa no nitranga fa izao tonga ny Iran izao ireo fiaramanidina dimy ireo. Iran izay tsy aivina fa nosaziany ny firenena tandrefana toa ny Etazonia sy vondrona Europeana ka tsy afaka mividy ireo fiaramanidina vokarin'ny firenena tandrefana toy ny Boeing sy Airbus na ny kojakoja ilaina amin'izany azy noho ny antony ara-nokleary ny fanohanan'ireo vondrona mitampiadina ary ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Mazava zao Serge Zafmaov fa misy firesana sy kombakomba amina kolokolo sy trafika ny fanekeny Madagasikara nanome lara-pamantarana fiaramanidina malagasy ho an'i Iran. Misy afera tsy mazava amin'ity raharaha ity mahatoa tsy misy mangarahara momba izany. Ao ambadika zay rehetrarehetra zay ngamba mifanontaniana tena mipetraka hoe izy ny tao ambadika teto Madagasikara satria mety misy forme de corruption koa ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany hoe za rehetrarehetra zany zany tokony atao mangarahara manomboka zao satria ny ACM zany mireconnaître fa nametsika le immatriculation provisoire. Iran nefa sous embargo fantatsy Madagasikara zany tsika zany ohatrany hoe hitanareo ohatrany hoe misy mpangalatra lakiray de misy olona mampiatrano rehefa anao ne mampiatrano olona enjehan'ny fanjakany de anao koa tompona andraikitra na tiana na tsy tiana. Iran zany ho an'ny pays occidentaux sous sanction de tsika zany manampy azy contourner les sanctions. Ninona fanazavany ACM hoe io zany misy chaîne de corruption anatin'io tsy mandehandeha ho azy anao fa misy takalim-bolana eo anatin'io fa sao de veanareo koa fa gratuit koa le acte. En plus Boeing 777 zany hoe an'ny Américaine aza tino fa ny Américaine sarotiny satria mety ilaza aminao koa ny Américaine hoe ay nalefanareo namenareo zany ny complice de aéroplane io zany ho démonter zareo any Iran ijerevany any teknôlôjia anay zany any afaka anenjehan'ny Américaine atsika daholo. Tsy ho vita mory ary tsy lefitra ny firenena tandrefana indrindra i Etazonia fa hoenjana ny sazy iraisam-pirenena azo an'i Madagasikara manoloana izao tranga izay manitsakitsaka ny sazy iraisam-pirenena izao. Tsy ho afabela amin'izany mpitondra fanjakana ary tompon'antoka tanteraka ho hatrany fanazavany. Le izy zany tena ataoko hoe diso tanteraka zany ny fanjakana malagasy ary io tsy maintsy misy accord ambony be io. Madagasikara zany tena plaque tournante na trafic international de tout genre y compris zany ny drapeau ny pavillon gasy hoe pavillon les matriculation gasy zany pavillon gasy etc hoe tsika zany tena état tsy fiable mihitsy conséquence n'io mandeha lavitra io no nevera atsika azy satria tsy janona fotsiny eo am'resaka aéroplane. Conséquence n'io de aty am' resaka les accords douaniers zay ho ataotsika any zany première conséquence. Deuxième conséquence mbola am'izao fotoana zao mbola tsy mazava tsara no ataon'ny Américaine am' resaka AGOA mety atranany zany tsika ho azy sanction amin'io tsika mahafantatra ny toetrany flou Américaine ankehitriny de ho sahirana ray tsika ao anatin'ny négociation am'le droit de douane. Tsika mako ny ambony indrindra teto Afrique 47% fito amin'ny 7% ny droit de douane Madagasikara de tsika zany zao anatina négociation tsika menjera tapoko ty information ty. Tranga izay maneho kolikoly avolenta ity raharaha ity ka tokony hanokafan'ny Bianco fanadiadiny mahafantatra ny zava-misy ny mpitondra fanjakana ary tsy afaka ny iteny fa tsy mahalala na inona na inona. Ireny azy fahasalotana tsy misy toa azy ny an'ireo kandidany kasapiditra angidiby iray ho an'ny fampielezakevitra teto amintsika. Ireny aza indraindra be sy anaovana oeraoera ny nahazo ny tafika fiaramanidina ray raha tsy laza afa-tsy ny 4 jona farany teo. Raha misy izany Boeing misy adimy izany tsy efa fety mandritry ny herinandro ve no natolotra ny vahoaka malagasy iray manontolo. Profo manambara fa misy afera goavanao manitsakitsaka ny lalàna manan-ketra eto amintsika ary misy tamazotra goavana amin'ray tetika ihany koa ao anatiny. Ho hitatsika miandalana araka izany ny fivoarany zay raharaha zay
Fanampanatsoana fandroa ny teny amin'ny Gendarmerie-Pirenena Nosy Be indray mpiambina ny Empora Hotel taorian'ny vaovao nivoaka teto amin'ny Kolo TV alina. Nandrahona ny mpiasa ministera no voalaza fa antony fiantsoana sy akarany fitsarana rahampitso na iaraha malala aza fa vokatry ny fanehoany ny zava-misy tamin'ny mpanao gazety. Onona saina no mitatra ny Antsiprian'izay. Ampanatsonena ny vony Gendarmerie-Pirenena noho ny fanomezana vaovao sy filazana ny zava-misy tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM nanao fanadihadiana lalina tany Nosy Be. Nampanatsona fanondroany fa tsy netinety tamin'ny mpitondra sy ny mpiaradia aminy ny fanazavana nandritra ny interview ary ampiakarina fitsarana rahampitso. Izay raha fitinina ny nahazo ny mpiambina tompona andraikitry ny Empora Hotel ao Nosy Be raha tao anatiny 27 ora farany. Tsy afaka aneo izany antony izany anefa ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany na sivily na miaramila ka nitady antony hafa ahafahana nampiantso azy teny amin'ny Braony Zandary ka isan'ny antony navoaka tamin'izany hoe nandrahona mpiasan'ny ministera sy ny antony hafa izay na ny voapanga aza mametra ampanontaniana. Inona no mety didy avoakan'ny fitsarana eo anatrehan'izany? Amoaka didy ve fa mahavoasazy ny fanehoana ny zava-misy amin'ny haino aman-jery rehefa tsy manao merci président? Ankinina amin'ny fahendren'ny mpitsara ny raharaha hoy ny fianakavian'ny voapanga. Eo anatrehan'ity raharaha ity mametra ampanontaniana ny mpanara-baovao. Fifandrifinjavatra manao ahoana loatra ny hoe olona ny aina sy ny asa firy taona tao amin'ny Empora Hotel ilay tompona andraikitra fa taorian'ny fahatongavan'ny mpanao gazety tany an-toerana dia lasa nahatsapa fandrahonana ny mpiasan'ny ministera ka nitory teny amin'ny mpitandro filaminana. Inona fa ratsy tany Nosy Be ny mpanao gazetiny Kolo TV FM tsy nisy izao fampiantsoana olona eny amin'ny Gendarmerie-Pirenena izao sy ny fampiakarana fitsarana. Ity tranga mahazo ny mpiasa ao amin'ny Empora Hotel ity izay nanaitra ny mpanara-baovao noho izany paraingo sy aya maro mipetraka. Voalohany amin'izany, inona no antony tsy rarahin'ny fanjakana ankehitriny ny fifanarahana voaso ny ara-dalàna eo amin'ity orinasa ity sy ny fanjakana ny taona 2024 ka izao tapahana izao na voasoratra mazava anatin'izany aza fa 30 taona ny fifanarahana azo avozana ary misy fiapetra samihafa tsy maintsy arahana raha misy ny fahatapahana. Eo ihany koa ny hoe rehefa iza no mandefa olona any am-ponja dia tsy misy fitsarana na ambolana maro aza na tsy fantatra mazava aza ny vesatra sy ny antony fitazomana. Ankoatra ireo ny momba ity orinasa Green Madaland izay voalaza fa anampandraraha malagasy. Mpandraraha tsy hita hoe aiza, tsy fantatra hoe iza nefa io mahazo tany amin'ny hektarany saika manerana ny nosy io indrindra amina toerana stratéjika ara-toekarena eto Madagasikara. Paraingo mipetraka ihany koa ny hoe nahoana no ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga ny eo anivon'ny fitondram-panjakana toy ny ben'ny tanàna, prefet, talemparitra isa-tokony no mpisolo vava ity orinasa Green Madaland ity sa orinasam-panjakana vaovao io fa tsy misy mpahalala sa ve hoy ny ahian'ny mpanara-baovao misy olona ambony tompona andraiki-panjakana ihany koa miara-mitantana ao amin'ny orinasa io ka mahatonga ireo mpiasam-panjakana samihafa eo ambany fahefany mikoropaka sy mikorapaka toy izao. Empora Hotel, Sakaty, Nosy Be tampon-tanàna ary toerana hafa sy ireo réserve foncière touristique any amin'ny tapany avaratry ny Nosy izay isany ahenona ity orinasa ity sy mpandraraha hafa tsy manara-dalàna fa ihany koa mpiasam-panjakana manapatra fahefany eo amin'ny lafin'ny fananantany izay nanaovan'ny Kolo TV FM fanadihadiana lalina tany an-toerana avokoa ary hotaterina miandalana eto amin'ny fampahalalam-baovao sy anatin'ny fandarana manokana. Raha izay mbola nahirana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ihany koa izay ka andrasantsika izay fandaharana manokana hoentina mikasika an'izay tranga any amin'ny tapany avaratry ny Nosy izay. Fa ny farana androany ny fiainona sy ny fakanambavany teny amin'ny fitsarana ireo fianakaviana manodidina ny 12. Fianakavian'ireo namony ainy nandritra ilay fankalazana Tsingeritaona teny Ambohimalaza. Isan'ny verimberina sy ny tarainan'izy ireo nandritra ny fiainona azy teny amin'ny fitsarana tsy maintsy nampividianana azy ireo ampahana fanafody lafo raha toka maimaim-pona ary ny fanjakana no laza fa iantoka feno ny fitsaboana ireo marary tany amin'ny mpiandohana. Andao raha antsika ny Antsiprian'izay. Ny toy ary vitandroany ny fiainona sy fakanambavany teny amin'ny doyen des juges d'instruction ireo fianakaviana ireo niarambona nametraka fitoriana tamin'ilay raharaha teny Ambohimalaza. Isana mafitsin'izy ireo nandritra ny fakanambavany azy ireo ny tandrefaka nataony teo anivon'ny hopitaly Mpanjakana tsy ny nampandoavana vola azy ireo tamin'ireo fanafody lafo vidy. Reto olona reto zany dia misy mitaraina fa na dia teo ary ilay fanambaran'ny fanjakana ho raisina tanana manontolo ny fitsaboana an'ireo olona marary ireo dia amin'reto olona reto misy mitaraina hoe misy fanafody na ampifidianana rehefa fanafody lafolafo dia ampifidianana atao amin'ny hopitaly. Tsara ho fantatry ny tompona andraikitra izany.
mikitakita sy ny karazany efa nambarako teto maly efa resahako maly fa nitaraina daholo reo olo reo mikitakita sy ny tabatabana atsako tonga ny fanotrina teny anivo ny fitsarana nosy androany ny fianakaviana ireo ny arambona tamin'ny tirarambo malaza ity tanjon'izao fifanotronana izao ireto farany itakina ny marina mikasika ny antony nafaty ny avan'izy ireo fa ihany koa ny anasaziana ireo navandoza matao zay tonga mijoreto zay ray mandehandretrarehetra sy ny fianakaviana mitady ny marina zay ivoan'le izy aingana koa satria zay marary ohatra ny aminay ireo zao misy tsy mipetraka eto ohatra na manokana tsy mipetraka eto nefa ny efa ray volana zao miandry miandrina va ny marina ihany ny andrasana ny atenainay mba litenena aminay na dia tsy hoe hamerina ny zanakay ary le izy tokony mba lazaina aminay ihany ny marina hoe zao ny tena zava-misy marina dia zay tsy mitady ninina fa tsy zay raha toka ny faran'androany ny fianona ireo fianakaviana ny tory tsy mbola nentina teny anivo ny fampanoavana sy teny amin'ny juste instruction koa satria toy ilay notiriny ireo fianakaviana ireo ny arambonina hitakina ny tena marina mbola iso atsoatsy ny hetsika ataony ireo fianakaviana ireto ny arambona ireto mbola andrasana hatreto izay mety ho toy ny tirara ity fa lasa fahazarany eto Madagasikara ny kiantrano an-trano sy ny fanomezana tombon-dainy ro akaiko fahefana amin'ny fanomezana ny tsenam-bary-panjakana amin'izao fotoana izao mitombo ny aiai ny vahoaka momba ny mangarahara amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka fomba fitantanana izay manimba ny asin'ny tany-tandalàna ary manimba ny rafitra ara-panjakana ihany koa ho ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana tamin'ity androanyity anisan'ny fitarenana miverimberina tao anatin'ny enitaona faran'izay anisy fampiny mangarahara eo amin'ny fomba fanomezana sy fizarana ny tsenam-bary-panjakana na ny procédure d'attribution des marchés publics manjaka ny kiantrano an-trano amin'ireo akaiky ny mpitondra tsy misy antso-tolotra na ny appel d'offre tsy misy fifaninanana ara-dalàna maneho izany ireo karazana tsy fanarahan-dalàna maro amin'ireo contrat public izay saika natolotra tsy misy fifaninanana malalaka raha tsy laza fa tsy ny fanamboaran-dalàna anjatony miliara ariary natao tamin'ny alalan'ny gré-agré mba metra-pantaniana ny mangarahara sy ny fanarahana ny fenitra amin'ny trangan-javatra toy izao ho ny filoany antoko tsara tafiny sy dia misy appel d'offre sika ngamba sy mahita vide appel d'offre amin'ny gazety na publiena amin'ny journal officiel fa tonga dia efa fantatry ihany tonga dia manao ihany le asa ary efa fantatry ny misy olo anankiray ny eto agnisan'ny mpitondra malaza be miresaka lalana io dia aveo mitady sous-traitant dia aveo misy efa paye ony le volany le vola dia tsy omeny le sous-traitant maro ny zavatra sy vita zany marché gré daholo zany olo akaiky ny fitondragny mitondra manao anazy an'le marché zay zany dia tena hita misy fa tsy misy zavatra tsy mety satria to dia efa voakana amin'ny conseil de ministre atao dia gré ony satria minonina amena zay moa atao anazy satria maika ony dia atao voatran'izao manjavina tanteraka ny fanajana ny principe de mérite raha ny faneho-kevitra hatrany manilika ireo orinasa matianina tsy mahagaga raha zara fa havita sy tandrametaka ireo foto-dravitra sandaniam-bola betsaka mazava ho azy sisy le hoe le mois d'10 izy na gn'appel d'offre tena farany sara hoe ity tolo mavita anazy na zereny koa le situation financière n'le olo fa tonga dia amezana an'le nama fotsiny le marché amezana an'le nama dia misy problème foana le izy mazava azy olo sy azo contrôler le izy zany satria namagna ao amin'ny fitondragna ny mahazo an'le marché tondra tobila avao dia hitanao misy anao na tonga ny Asirabe anao na tonga Tananarivo anao ohatra nandeha tany amin'ny ambany votry-tagna anao amin'le lalagna tsy mety magnano sara le fanaovagna anazy sy mety tena hoe ohatrana hoe manara-penitra loatra fanaovagna an'le lalagna mahazvana ny kolokolo noho izay tsy fampiarana ny lalàna mifeny tsenam-bary-panjakana izay raha ny faneho-kevitra hatrany tsy hahenompo eo ireo rafitra mpanara-maso sy tokony hompanivana eo anatrehan'izany hatreto tsy mbola misy fandraisana andraikitra enjana ho an'ireo olona ambony manao kolokolo sy manao tsenam-barotra amin'ny fomba tsy ara-dalàna izay ihany koa no entsika misendry vetivety ao anaty dokafoy mbola maro fanadiadiana azy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny asiam-piarina lavanila ny sava zay ahina manoloana ny resaka fitrandrahana renan-kibony-tany amin'izao fotoan'izao eo ihany koa zava-misy any Benetsy ny resaka fanoherana ny tetika asa base toliara ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao no anarahantsika ny any Tsiprian'izay aza misaraka aminay ary
inona ny moto tena tsara sady matanjaka no maharitry afinaritra mitonga zay cross tsy matetena famoraka zaine fenoma zay semi cross na mandeha lavitra tsisa atahorane fa tena tsisy no sady mafe mahazo aina mitaingina azy watster andao madama tsika ividy alefa Viduni moto 5 anao ary aloavy tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindry ao amin'ny magasin Cosmos irery any 5 la route vous appartient. Ankafizo hatrany ny vokatra Star e jifao amin'ny vidiny tena mirary ny Caprice sy ny Woko 400 ariary monja ny tavoahangy vera kely 300 ariary kosa ny lehibe ny tavoahangy plastika kosa 200 ariary ny kely ary 570 ariary fotsiny ny lehibe dia izao takio amin'ny vidiny tena izy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Midea, numéro 1 mondial en électroménager. Plusieurs milliers d'utilisateurs dans le monde font déjà confiance à Midea. Pourquoi pas vous? Vous recherchez le luxe, la technologie de pointe, l'innovation et surtout un prix très abordable? Midea, c'est la modernité, l'innovation et le luxe à un prix défiant toute concurrence. Midea, avec une très large gamme de petits et gros électroménagers, avec une garantie allant jusqu'à 2 ans. Service après-vente fiable et assuré. Midea, le luxe, la technologie et l'innovation à un prix abordable. En vente dans tous les magasins Cosmos et les revendeurs. Midea, make yourself at home. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miresaka phone isanandro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja. Ino ma lesy an-tagnany lahy ty brok se lesy ino brok se lesy ino koa ma lesy zany boisson vaovao mampatanjaka Miss Energy Drink de Miss Cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany rock mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga amepanol rock sayana. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refsetiny anohizana ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba avao amin'ity ala ity resaka fotsiny no betsaka ho an'i Madagasikara mandritra ny fionana tapony Sadek atao eto amintsika ho ny mpahay toe-karena nanaovana fanadiadiana antony tsy mbola manana vahaolana tolotra amin'ny lafin'ny fambolena ny indostria sy ny fampiasana ny angovo azovaozany sika hoentiny eo amin'izay sehatra ny Sadek zay ny firenena izay tokony hamany olana anatiny mialohan'izay ho ny mpahay toe-karena nanaovana fanadiadiana santatra ny aina. Ifantoka amin'ny lohahevitra telo ny fivoriana tao mandritra ny fionana tampony Sadek ny telo ka hatramin'ny 20 Aogositra ho avy izao
ny lafiny fambolena ny fananganana indostria ary ny fampiasana angovy azo avozina voalaza fa ireo ministra malagasy no hitarika ireo fivoriana isan-tsokajiny resabe fotsiny no isy mandritra izany fivoriana izany ho an'ny Madagasikara hoy ny Paetoekarena naneho hevitra antony tsy firenena azo raisina ho modely amin'ireo sehatra ireo i Madagasikara ary mitanandrambony raha oharina amin'ireo firenena afrikanina hafa mbola maro ny olona ny firenena amin'ireo sehatra telo ireo toy ny tsy fandriampahalemana ny faratsiany lalana sy ny olany herinaratra eo ihany koa ny tsy fisiany vokatra mivaingana azy ny malagasy tamin'ny fidirany tao amin'ny vorona SADC roapolo taona lasay resaka mibetsaka ka Madagasikara ao anatin'ny SADC fantaniony ny gasy ny gasy ny andalana firy mahafantatra hoe firy ny firenena ao anatin'ny SADC ary iza daholo ny firenena ao anatiny minao fa tsisy mahafantatra efa betsaka angeny natao tato amin'ny SADC zay fa aparany efa mitsika raha efa tafiditra amin'ny misy hoe marché en SADC fa tsy développé firy mihitsy ange le marché ny antony dia satria tsika tsy mieritreritra mihitsy tsika hoe développer ny commerce amin'ny firenena SADC fa ny atsika partenaire commercial atsika hatramin'izao dia nantsino na amin'ny frantsay amin'izao tsika ny président any SADC nefa ny tsy dia afaka atao exemple loatra tsika raha mihoatra amin'ny firenena hafa raha amin'ny industrialisation tsika angamba ny anisany giste tsy tsisy industrie mihitsy misy eto fa tena vitsy kely resaka agriculture koa tsika tsy dia tena afaka atao hoe exemple tsika nge tsy autosuffisant ary mifahatelo amin'ny resaka énergie tatsika hoe jiramany atsika tsy tena mbola mandeha firy maty betsaka ny délestage tsy maintsy mamany olana anatiny aloha i Madagasikara raha te handrosa amin'ireo sehatra telo voatanisa ireo aorin'izay vao afaka mandray anjara sy misitraka feno ny fiarah-miasa isa-paritra ao amin'ny SADC izay miatomboka amin'ny fanaovana toe-tsaina sy ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana marina ny tokony rafitra interne atsika aloha ny amboarina voalohany rafitra interne amboarina voalohany fametrahana ny décentralisation fianarana teny anglisy ary ny fametrahana an'izay kolotsaina izay hoe afrikanitsika raha mbola tsy atao zay dia afaka amiko resaka fotsiny zavatra ho atao eo satria tsika mbola programme frantsay ihany satria tsika ohatrany hoe mbola rattaché bebe koa tsika amin'ny la France dia ny zavatra ho ampianarina eto mbola zavatry ny frantsay mbola hoe mijery kokoa tsika any amin'ny frantsa no hijery any SADC mety betsaka ireo région eto Madagasikara indrindraindrindra amin'ny resaka côte liana te hiaraka amin'ny firenena afrikana ohatrany hoe Majunga, Tuléar, Morondava reny zao tena akaiky ny Afrika dia raha misy le décentralisation dia tena mety mieritreritra tena azotsika inona fa andehibe ny marché régional zany amin'ireny région reny entina mitondra kehitry ny reariana ny atarika andrajoelina ny fandraisan'ny fitondrana ny SADC izay andraikitra lehibe eo amin'ny sehatra afrikanina raha efa hita nandritra izay 10 taona mahery izay ny tandrevaka sy ny tsy fahombiazan'ny fitondrana andrajoelina teto amin'ny firenena inona ny vokatra azo antenaina amin'ny fitondran'ny vorona SADC mandritra ny herintaona hoy ireo mpanara-baovao mitodika aty Madagasikara ny masony Afrika sy izao tontolo izao Siapiarina lavanila vetivety pozina ho an'ny siapiarina lavanila sy ireo siapiarina hafa izay mamelona ny faritra savany fikasan'ny fanjakana hitrandra karena kibontany any an-toerana amin'izao fotoana izao ho ny teo anivon'ny plateforme des sociétés civiles ao amin'ny faritra sava antony tsy maintsy anoerana hatramin'ny farany fikasana hitrandra karena kibontany ka hiantsony ireo mpisehatra rehetra hijoro anohitra izany hatramin'ny farany dao rahantsika ny antsiprian'izay miaraka amin'ny Daniela Minorso tandindomondoza amin'izao fotoana nisy ampiarina lavanila voajanahary eto Madagasikara no ny fikasana hitrandra karena kibontany izay ina hiteraka radioactivité ao amin'ny faritra sava izay faritra mpamokatra lavanila eto Madagasikara fitrandrana izay mety animba ity sy ampiarina ity sy ny tombotsoa hoentiny ho an'ny faritra fa ihany koa animba ny kalitaon'ny rano ny fahasalamam-bahoaka ary ny hoavy ny taranaka faramandimbo ny plateforme des sociétés civiles any an-toerana ny critère na hoe ny fepetra tena ilan'io mahatonga vokatra tsika tsara dia bio azy ny fisie ny fitrandrana io arena kibontany zay lazeny fanjakana tia petraka ty amin'ny faritra sava io dia hiteraka ny fisieny simika ao agnatin'ny vokatra lavany avy amin'ny lalan'ny radioactivité izay mamotiky ny filière lavany manontolo zay le vokadatsiny maventy beo amin'ny fitrandrana ny lavany izay hamotiky ny fiainan'ny olona tsirairay ny fiainan'ny satokantragno
aty amin'ny fatra sava ka raha afa azo an-tsaigny zegny raha ohatra ty zegny mifatry sava amin'ny vokatra io fitrandragna io ho fahantrana lalimpaka no ahazo vahoaka sava. Ny virosony fanjakana amin'io fikasana hitrandraka renakibony tany eo amin'ny fatra sava io izay mazava ho azy fa tsy tondra tombotsoan'ny sarababim-bahoaka fa ho an'olombitsy ihany antony anoherana ity fitrandrana ity ho iatran'ny fanazavana. Ny olombitsy no mahazo vokatsoa fa tsy ny vahoaka maro izay miaigna amin'ny famokarana aty amin'ny fatra sava. Ny vokatra rehetra zegny aty amin'ny tany dia ho voakasiky io fitrandrana io avokoa. Dikan'izegny ho marobe zegny ny aretina izay voazony vahoaka zegny ankoatran'ilay aretina iteraka fahafatesana aty amin'ny fatra sava. Raha ny vahaolona tena apetraka dia tsotra. Raha ohatra ka tiantsika zegny ny androso araka ny foto-kevitry ny président république hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso, tokony hibanjiny ny famokarana ny économie blé izay miantefa amin'ny famokarana ny vokatra zavaboary anisan'izany ny lavanio, ny kafeo, ny girofle izay mampidibola isa tokantrano aty amin'ny fatra sava fa tsy hieritreritry ny tombotsoa ny olom-bitsy izay mahazo tombotsoa mivantana amin'io fitrandrana io. Ankoatra nisy ampiarina lavanila saika ho voakasika raha hita voka-dratsy noho ny radioactivité ateraka io fitrandrana renakibony tany ka se ny fanjakana tao amin'ny fatra sava io ihany koa nisy ampiarina hafa antony antsony ireo firaisamom-pirenena sy fikambanana ireo sivily ireo mpisehatra rehetra amin'ny lavanila ao amin'ny fatra sava hiara-nohitra sy soroko amin'ny fomba intitra ny fitrandrana karazana renakibony tany ao amin'ity fatra mpanomokatra lavanila voajanahary ity. Antsona ihany koa ny mpitondra fanjakana andinika sy verindalana ka hijery manokana ny tombotsoan'ireo madinika sy ny famokarana raha tena tia tanindrazana tokoa hiatran'ny fanazavana. Ilaina ny fiarovana ny toe-pamokarana lavanila voajanahary eto Madagasikara hiantohana ny toe-karena maharitra amin'ny fatra sava. Nisy ampiarina lavanila izay tsy ahivina fa isany mampidi-bola betsaka eo amin'ny toe-karena ny firenena ho an'ny komuna sy ny satokantrano amin'ny fatra sava izay ahitana ny Sambava, Antala, Vohemara ary ny ao Andapa. Eo amin'ny lafiny tontolo iainana manampy betsaka amin'ny fitazonana gasy karbonika ny fambolena azy ary koa manatsara ny kalitaon'ny tany. Olan'ny ampiarina lavanila izay fa fifanolanana ara-pividianana no resena fandroany tamididina voaka ny fitsarana amin'ny sahana ny ady amin'ny fanjakana Toliara ny kandida ben'ny tanàna Toliara voaloha Rahalay vahiny frérot tsy afapo tamin'izany ny tenany ka nampiakatra ny raharaha aty Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ny kandida izay ny ampanga ny Ratsamagaky Anseny any an-toerana ho mpiray kombakomba amin'ny Alabato nandritra ny fividianana Kabaeloano mitatra ny antsy prian'izay. Maro ireo karazana tsy fanarahan-dalàna niseho nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna natao Toliara Ambonivohitra hoy ny kandida Rahalay vahiny frérot. Nisy bureau de vote amin'ny fokotany lazaina hoe tsy menatra. Bureau de vote numéro 1 si 3 nisy fahaverezana paquet de bulletin unique tao amin'ny bureau de vote anankiroa io ka ny paquet de bulletin iray miisa takelaka 50 paquet de bulletin iray miisa takelaka 50 dikan'izay mitotaly 100 ahoana nefa ny hagaganay amin'io andro io ihany rehefa niroso ny fifidianana tsy atehakinay ireo bulletin ireo ampiasainy kandidany irmara ampiasainy amin'ny fomba tsy mety satria misy précoché amin'ny laharan'le kandidany irmara io bulletin vert tatsy amin'ny fokotany anankiray aty amin'ny fokotany lazaina hoe Betania Tanambao aty amin'ny efatsora aty zahay no mahatsatsa an'izay dikan'izay lay bulletin zato vert taria nampiasaina eraky ny tanànany Toliara natao miditra mivoaka. Nitondra ny raharaha teo anivon'ny tribunal administratif Toliara ity kandida ity sy ny mpiara-miasa aminy rehefa resy tamin'ny alalan'ny voka-pifidianana navoaka ny Seny ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ao Toliara izay tsy nanome rary ny azy ihany koa tamin'ny alalan'ny didy navoaka ny volana janoary teo raha ny fanazavana tsy nahafapo azy ireo izany ka nahatonga ny fampiakarana ny raharaha aty Antananarivo amin'izao fotoana. Eo ampiandrasana ny mety ho valin'izay dia miantso ny vahoaka ny Toliara voalohany ho tony ny tenany. Zava-tsanana gaganay nefa nangataka zahay
araky ny lalàna mpihary inona ny sahazany kandida anankiray a manao zavatra mamoa fady ohatran'izay moa ve mbola kandida zay olona zay a ary mbo menjika hatao hoe lany aleo ny fitsarana mamaly azy fa zay tsy afapo mato tonga ty Antananarivo mampiakatra anara tsy vitan'izay ny anjinseny koa zahay manjaky ty androany ny seny toliara tsy nanao fitarainana na nanenjika an'ilay kandida nefa fatatsiny zao zavatra miseho zao aminay tsy kombakomba ny seny toliara tao anatin'iny zavatsy iny tsy kombakomba tsy afa miala izy fa zahay kosa mampanantenatsika vahoaka ny toliara fa tsy ararakinay kilombeandoha ny safidy zay nataonareo taminay ka mampiomana antsika avao lahy ka masiaky loatsy ty aly tsy masiso ty aly tsy mavay na nialy nomaly na mialy hamaray iha aly avao ty anaran'izay ka mahalinisa mianjasa fa ny fitsarana atokisatsika ny fitsarana ametsahatsika fitokisana matotsika mbola mitondra ny raha eo amin'ny zareo manana proof raky-peo raky tsary tamin'ireo alabato nataon'ny kandida volomboasary koa izy ireo hoy ny italien ny fampelezan-keviny ireo proof rehetra ireo zay efa noentina teo anivo ny rantsamangaiky ny vomera mahaleo tena misana ny fifidianana any toliara fa tsy nahitamboka ny atramin'ny androany antony ampangany izy ireo niseny any antoerana ho pretsy kombakomba tamin'ireo tranga tsy fanarahan-dalàna ireo tsy anaiky atramin'ny farany izy ireo raha ny fanazavana androany ijanona any amin'ny tapany atsimo nosy izay hatranisika fa mikasika ny tetika sabazy soliary angatahana ny alan'ireo mpitandro ny filaminana mitoby ao benetsy izay miroso amin'ny fisamborana sy azalamba ireo mpitarika amin'ny fanoheran'ilay tetika sabazy toliary ho ny cellule de crise diuve Madagascar ao toliary amin'izao fotoana izao angatahana ihany koa ankilan'izay ny amoahana tsy misy atakandro ireo olona miisa efatra voasambotra ho ny fresa mompirenena andy antoerana Gaetan Andriatsilavo efa herinandro zay miafina anaty ala ireo vatandehilahy lohandohany amin'ny fanoherana ny tetika sabazy toliary noho ny azalambo ataon'ireo mpitany filaminana azy ireo mitoby ao benetsy hatramin'ny androany ireo mpitany filaminana manantanteraka fisamborana araka ny fitoriana voarain'izy ireo miisa efatra treto ireo olona voasambotra nandritra ny fifandonana atao antoerana farany teo ny mpitondra ao antoerana nefa ankilan'izay manamafy fa fampandrena fahalemana ao amin'ny komuna ankilymalinika no antony tobian'ireo mpitany filaminana ireo ao benetsy manoloan'izany miantony firaisankinany malagasy ny eo anivon'ny cellule de crise diuve Madagascar ao toliary amin'ny fiarovana ny tanindrazana mangataka ny fialan'ny mpitany filaminana ao benetsy ihany koa izy ireo mba tsy ho lasa hery famoretana sy fampiorohorona ny tantsaha izay tokony hanao ny asa fivelomany andavanandro manoloana ny ady mafy fiarovan'ny mponina ao benetsy ny ala voajanahary eo aminy sy ny manodidina azy mafana ka mihamahery vaika ny fanafiana zay daroka tsy hazalambo ataony voromahery natsangany mpitandro filaminana iraky ny mpitondra eto toliara koa miangavy ny vahoaka tsy ankanavaka manerana ny nosy gasy ray gasy reny hitsangana izao dia izao hanohitra hatramin'ny farany noho ny fanafihana fananiam-bohitra ataony mpitondra amin'ny mponina ao benetsy izay miady mafy amin'ny fiarovana ny tany izay ivelomany dia ny tanindrazany andao sarombatsika rolahy ny vahoako benetsy fa mijaly ataony mpitondra ankehitriny volomoka ary tsy ananany antra efa namoaka fanamarana mitaky ny amoahana ireo olona misa efatra voasambotra tsy misy antony mazava ihany koa ny firaisamon'ny pirenena maromaro ny raiky amin'ny 20 jolay lasa teo nao mafisin'izy ireo tao anatin'izany ny tokony ampitsarana ny hery famoretana manoloana ireo mpitarika ny hetsiky ny mponina manohitra io tetika sabazy toliary io sy hanomezana valiny ny fitakiana atao angatahana ho izy ireo ny fanajana ny zo sy ny fahafahana fototra ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo tahorian'ny famaizany tsena sabotsy Antsirabe efa nanomboka nanangana sy nanadio ireo toeram-pivarotana ireo mpivarotra atao amin'ity tsena ity noho ny tsy fisian'ny lama mazava avy eo anivo ny fiadidinan'ny tanàna hatreto tazana tany an-toerana ihany koa ireo minisitra maromaro tonga nijery ny fahavoazana ka nanolotra fanampiana ho an'ireo mpivarotra ireto faran'izay laza fajivary no ilain'izy ireo manoloana vona ankehitriny andrindrina Randriamiarysokolo Antsirabe taorian'ny famaizany tsena sabotsy teto Antsirabe ny alina alatsinainy faraka amby 20 ny volana jolay 5 amby 20 sy 2 lasa teo dia ny alarobia fa 3 amby 20 ny volana jolay
dia efa tazana manadiosy manangana ireo toeram-pivarotana tsikelikely ireo mpivarotra eto amin'ity tsena ity. Efa nisy ny lamina izay napetraky ny fiadidinan'ny tanàna taoriany vona izay niseho saingy taona zavozavo tamin'ireo mpivarotra ny valitenin'ny ben'ny tanàna raha nametraka fanontaniana ireo mpanao gazety mahakasika ny eto fandaminana. Mandrapa ho an'ny androany entiny eto aloha dia sady misy ny fanapahana na fomba fijery raisan'ireo fivoriana ireo tompona ndraiky mpahefana rehetra fa tsy afaka ihany koa tsy anao tsinitsinina ny zavatra iaina n'ilay vahoaka ka miteny hoe aleo aloha zay mba anao fanadiovana androany, aleo zay mba hamoaka raha misy mba sendra tavela aloha ny entanay mba sisa tsy may ao anatiny ao. Dia natao fandaminana zany aleo avela ary hazava ny andro mba tsy hifangaro ireo olona zay mety manararoatra sy isika tena tompona entana dia nitanterahana zany androany vao nazava ny andro dia navela naka ny entana zay mety mbola azo niraisina aloha ireo mpivarotra miaraka amin'ireo tompona ndraikitra ato anatin'ny tsena misy ny fikambanana zay natsangan'izy ireo dia ny fimasy zany maro be ireo resabesy tsaoniely miparitaka taorian'ny fahamaizan'ity tsena ity indrindra fa tamin'ny reto mpivarotra izay niarambony reto. Anisan'izany no hoe fandoavana rahetsyariary izay tsy fantatra mazava no nilaza azy io ary miparitaka teny amin'ny tambajotra serasera ka niteraka fitakiana izay nataon'ireo mpivarotra. Tsy niandrela araka izany ireto farany fa avy hatrany dia nanangana ireo trano fivarotana araka izao hitantsika amin'ny sary eto izao. Manangana zany zay zao tarako satria zay misakafo ninona dia tsy maintsy mba manangana mosa dia ela loatra koa le mikominina. Hatreto aloha mbola tsy tena misy fanapahan-kevitra hoe atao ohatr'izao na ohatr'izao fa samy miezaka manao izay hanarenana daholo aloha zany satria hitanareo ihany moa fa fivelomana raha mahita ny fiainana sarotra dia tsy maintsy miezaka zany aloha satria vava tsy maintsy omany ny hoe atao zany aloha izay mba avitanany resaka fivarotana hoe mba hivarotana aloha zany na dia sarosarotra ihany ary dia eo mpikarakarana satria raha mahita amin'izao zavatra miseho zao. Zay ihany zany zao ny lany vola mandany manamboatra an'ilay izy dia nefa rahantsika malala fa tena efa sahirana le vahoaka ny zavatra mahitato zany efa tena mivalera be dia nefa ny manamboatra an'ireto zavatra reto koa nefa tsy moramora fa tena vola no voaka ao anatin'ilay izy mampalahelo kely any le vahoaka fa tsy hita zay tonga nitsidika taty an-toerana ny alarobia fa 7 ny volana jolay 5 sy 2 lasa teo ireo iraka manokana avy amin'ny fitondram-panjakana izay nahitana minisitra miisa enina mpikambana eo anivony governemanta. Tonga nijery fotony ny vonizana azy ireto mpivarotra ireto teto amin'ity tsena ity ary nitondra fanampiana tonovary, menaka, voamaina, siramamy sy savony ary paty. Manoloana izany anefa dia laza ireo mpivarotra nandritra ny fanadihadiana nataonay mpanao gazety fa tsy vary no ilain'izy ireo. Vola zao ny tena mamaika anay na resaka hoe somanso ilana tolona ilana tolona ny zavatra anankiray aloha zany zao dia nomena tia kely vahoaka dia vary zao no hitany hoe misy vary any dia marina fa hoe ilana ny vary fa ny vary ve avita zavatra ohatr'izao tena tsy mahavita le zavatra zany tena valera be ny ilana tena very tety nefa ny resaka vary marina fa hoe ilany vahoaka ny vary fa tsy mahavita ninina le vary zany ohatra ny tsisy vahaolana aloha le fijerena ohatra mandalo fotsiny dia eo tsy mba misy tany hoe tsy mba misy resaka na salamzany fa ohatra no mijery fotsiny dia zay zany tena izy. Ny zavatra ilainay dia ny vola anambarana ny tsena fa zay zany tsy dia mila fanampiana vary na menaka fa ny anay vola ny ilaina anavoazanay ny tsena zay may ny zavatra rehetrarehetra zay kila firehatra tao dia vola ny ilainay tompoko mba anavoazanay ny tsenanay mba hivelomanay indray. Araka izany dia tsapa fa na dia teo aza ny fanampiana izay natao fitondram-panjakana taty an-toerana sy ny fidinana ifotony nataon'ireo minisitra dia tsy nahavaolana izany fa aleon'ireo mpivarotra manadio sy manamboatra ity tsena ity ary misy aza moa dia efa nisy napiditra biriky mihitsy tamin'ny fotoana nandalovanay mpanao gazety taty an-toerana. Fanahiditra mponjavonjo maika ilay mpitandro ny filaminana voalaza ho tomponantoka tamin'ilay raharaha nahafatesany raha tsy oromanana Benjamina ponina teny Anosoa Ambohimanarana ity trango ity izay efa notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ny farany herinandro teo taorian'izay no nisamboran'ilay navandoza ho ny fianakavian'i Benja. Andao rahantsika ny fanadihadiana mikasika izay. Taoriny fidinany mpanao gazety avy teto anivon'ny Kolo TV FM teny amin'ny fianakaviany Ratsioromanana Benjamina teny Anosoa Ambohimanarana boriboritany fahinany asabotsy teo no samborina avy hatrany ilay olona notondron'izy ireo namony sy nafaty ny havany. Voatazona vonjemaika enitsy afa nanomboka tamin'ny sasakalina teo ilay mpitandro ny filaminana taoriny fiakarany raharaha fampanaovana omaly.
ny maraina ny sabotsynareo nandalo teto aminay zay nilaza hoe mbola tsy voasambotra ilay polisy namono ny avanay ny atoandro izy tompoko no voasambotra ary garde à vue avy hatrany dia ny latsinainy no nataony costa teny amin'ilay toerana namonony azy teny amin'ny 67 omaly no niakatra fampanoavana tompoko ny raharaha ary nanomboka ny maraina io tao amin'ny parquet tsy ny farana raha tsy efa tamin'ny 12 alina dia izay moa izany ny valiny azonay tany fa nalefany atsefa avy hatrany ilay polisy namono ny avanay isorana manokany nareo isaram-baratonga fa tsy namelanay ho irery tsy namela an'izao zavatra izao ho barana anteny fotsiny fa tena nandraina ndraikitry nareo ianareo mbola miandry ampitoniana ny fianakaviana tompoko satria ny audience zany dia hiakatra amin'ny 7 volana izao manana fikasana zany aloha zany ny fianakaviana hoe ametraka plainte de réserve satria eo amin'ilay valifaty no tena atahoran'reto fianakavian'reto raha iverenana ny tranga dia nera nivoaka tamin'ny namany misa telo iratsiromanana benjamina na ibenja ny ariva ny alatsinainy 4 jolay teo ny tao amin'ny vadiny hody ilay mpitandron'ny filaminana ka tsy nanaiky ary ny kastanana io vadiny io ny sakanany izany ibenja no nanamparanyilay mpitandron'ny filaminana ny atezerany ibenja izay 15 taona ary namela manano tena sy kamboty telo la fomba vao afa ho tanterana ny alahady 7 jolay ho avy zao ny fampisehoana génération 2000 andiany fatelo eny amin'ny palais des sports Mahamasina etsika tolotry ny asa Madagasikara iainany indray ireo hirana laza ny taona 2000 amin'ny alalan'ireo mpanakantoka laza tamin'izany fotoan'izany andao arahantsika ny fanampanazavana Mapseza fa manuala escalation yakuni asa no vanula lebe na wankeli na mapatia fiena na tambula keli no la lebe mapafanta yakuni génération sofa kisha génération de vita isanya dia miera ifansika mnyana soa on palais des sports izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety manambana ny ampiasa drone miaraka misila miisa 2000 ao anatin'ny ala iray ny Rosiana amin'itian'ireo fitaovam-piadiana sy toerana stratégique au Kiev mega-attaque no anambarany ireo manampahaizany ity fikasan'ny Rosiana ity ary teraka fampitihana goavana ao Ukraine ny Rosiana izay efa nampiasa drone atrandy nandritra ny ady fa misy 500 ny be indrindra naombo ny fanafian'izy ireo teo aloha raha ny fampitihany Ukraine ka anton'izao fahavonona ny tafika Rosiana ampitombo avo efatriny zao zay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao fa mialohan'izay ao ambadika eo ihany koa mandeha amin'ny anao manjerim-panjakana amin'izao fotoan'izao ny adinika arahana amin'ny filohan'ny repoblika Madagasikara sy ireo minisitra samihafa mikasika ny fitondrana fanazavana moa zany ao anatin'ny raharaha fampozinana sy fanapozinana ara-tsakafo izay namohizana ain'olona maro teto Madagasikara raha ny fanazavana sy ny tatitra napita ny mpanao gazetina ao ambadika ao mbola tazomin'ny fanjakana no faniokevo ny hatrany voalohany fa fanapozinana ny ninana tao na fatia olona raha nitranga atao ambomalaza manokana fa tsy botulisme mavelively laboratoire expert en toxicologie araka izany no nokaroina anaovana ny fitiliana dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny tiality hoentsika miandalana ao anatin'ny fampalalam-baovao rapitso ny votoatin'izay dinika arahana tamin'ny filohan'ny pirenena sy ny minisitra samihafa izay ao anatin'izay fitondrana fanazavana mikasika ny zavamisy eto amin'ny firenena ankehitriny ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao mandrapitafa ao amin'ny rapitso indray ary tomboko lasy tombovavy elo matomboka
Poisson vovô mampatanjaka. Brox vous a présenté Ny Vava. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Vous a présenté Ny Vava. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté Ny Vava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.